sy tompoky vavy tonga soeto amin'ny fandarana alalino iarahana amin'ny sampana fampahalalam-baovao ny kolo. Ny sehatry ny fitaterana anabakabaka eto Madagasikara no alalintsika androany. Mazava ho azy fa manodidina ny orinasam-panjakana Air Madagasikara ny fanadihadiana izay natao. Ity kompania ity izay misedra olana lalina dia lalina amin'izao fotoana izao. Ny fitantanana izany orinasa izany izay isan'ny mistery amin'ny sarababe-bahoaka raha ny zava-misy hatramin'izay tahaka ny ankamaroan'ireo orinasam-panjakana. Nanova zavatra nefa ny fitokonana nataon'ny mpiasan'ny Air Madagasikara farany teo ary nanosika andrarahan'ny kompania mpitaterana ity ho isan'ny lohalaharany amin'ny fampahalalam-baovao samihafa. Ny herinandro lasa teo ny hazakazaka andraraha teo anivon'ny fitantanana ny orinasa Air Madagasikara. Arao ny fanadihadiana. Nandritra ny telo herinandro voalohany nanombohan'ny fitokonana ny 12 Jona 2024 samy nijirijiry tamin'ny heviny na mpitantana ny Air Madagasikara na ny syndicat ny mpiasa. Nikatso tanteraka ny asa rehetra antapitrisan-dolara maro ny faty antoka. Ny 7 Jolay 2024 vao nanomboka ny ena ny fifanenjanana. Ny herinandro ny 13 Jolay teo vao nanomboka ny verina ny lamina momba ny sidina. Mbola tsy miravina tanteraka kosa ny antony fitokonana. Dingana iray teo amin'ny fiainan'ny orinasa Air Madagasikara no niseho tamin'ity farakerinandro ity. Tsy hitsabahan'ny politika intsony manomboka eto ny fitantanana ny orinasa Air Madagasikara. Hisaraka tanteraka ny andraikitry ny teknisiana izay mampiodina ny vantan'ity orinasa ity sy ny filan-kevim-pitantanana izay manao ny drafitra stratégique ampandrosoana ny orinasa. Ireo amin'ny ankapobeny voarafitra ao anatin'ny fifanarahana iarahan'ny mpiasan'ny Air Madagasikara, ny filan-kevim-pitantanana sy ny eo anivon'ny direction collégiale mandray ny asan'ny tale général taorian'ny fitakinana nataon'ny mpiasa nandritra ny 2 volana mahery. Ny harivan'ny zoma 17 Jolay teo no nanaovana soniza amin'ny fifanarahana izany teo amin'ny telotonta. Araka ny fitakinana nataon'ireo mpiasa hatramin'izay, atsangana ny komity manokana hivondronan'ireo teknisiana mpiasan'ny Air Madagasikara amolavola paikady teknika atolotra ny mpitantana ny orinasa Air Madagasikara sy ny filan-kevim-pitantanana ary anara-maso ny asan'ireo vondrona mpitantana ity orinasa ity. Iverina hiasa araka izany ireo mpiasan'ny Air Madagasikara rehetra nitsahatra ny asa nanomboka ny 15 ny volana Jona teo taorian'ny fifanarahana io. Maro ny asa miandry ity orinasa ity raha ireo faty antoka nandritra ny fotoana nitadiavana vahaolana tamin'ny fitakian'ny mpiasa. Raha tsy ahiviny nandritra ny telo herinandro voalohany nanombohan'ny fitokonana ny 15 Jona 2024 samy nijirijiry tamin'ny heviny na mpitantana ny Air Madagasikara na ny syndicat ny mpiasa. Nikatso tanteraka ny asa rehetra antapitrisan-dolara maro ny faty antoka. Ny 7 Jolay 2024 vao nanomboka ny ena ny fifanenjanana. Ny herinandro ny 13 Jolay teo vao nanomboka ny verina ny lamina momba ny sidina. Fantiantoka goavana nateraka izany indrindra teo amin'ny lafin'ny fizahantany araka ny fitarainan'ireo mpandraraha amin'ity sehatra ity. Voakasika izany avokoa ny faritra rehetra ho any Antsiranana ny fihenanatra amin'ny 7 isanjato amin'ny fahatongavam-mpizahatany raha mitata amin'ny taon-dasa izay efa nampiatonany 7 isanjato ny mpiasa ka ny 3 isanjato indreo dia efa tsy mandray karama intsony. Fidinana hatramin'ny 12 isanjato kosa ny any Nosy Be saingy efa mahatratra 3 isanjato ny fanafoanana ny famandria-toerana. Tsy misy afa-tsy sidina iray sisa isan-kerinandro ny makany amin'ny faritra Nosy raha toa ka indroa isan-kerinandro izany teo aloha. Ny enatra amin'ny 15 isanjato ny mpitsidika ny salo raha toa ka eo amin'ny 3 isanjato izany ho an'ny faritra Vakinankaratra sy Amoronmania. Tsy misy afa-tsy ny 15 isanjato ny mpizahatany tonga tany amin'ny faritra Sava ny taona 14 kosa sisa ny tonga tany tamin'ity taona ity. Toraka izany ihany koa ny any Menabe izay tsy nisy afa-tsy 10 isanjato sisa ary ny any Sainte Marie izay nanafoana ny famandria-toerana hatramin'ny volana Septambra ny 17 isanjato ny mpizahatany nikasa nitsidika ity faritra ity. Iverenantsika ny tantara, isan'ireo kompania mpitaterana zokony aty Afrika Air Madagasikara. Herintaona taorian'ny iverenan'ny fahaleovantena no nijoroany ny taona 1790. Madera no anarany voalohany nisalorana, indray mandeha ihany izy no niova anarana tato anatin'ny 450 taona. Ny taona 1790 no lasa Air Madagasikara. Saika varotra fampanofanana vente location nampiasain'ny fiaramanidina rehetra ny antoka ny sidina iraisam-pirenena hatramin'izay.
Ny taona 2010 tafiditra tao anatin'ny lisitra maintin'ny vondrona Eoropeana ny fiaramanidina Boeing 737-300 miisa roa. Nanavao an'io lisitra ny fiaramanidina na ny kompania tsy mahazo misidina ny lanitra Eoropa ny Bruxelles ny taona 2010. Mbola tao anatin'ny lisitra ireo fiaramanidina ireo. Ny volana septambra 2010 fa olana vonjimaka hita ny fitondrana teteza mita nanofa Boeing avy amin'ny kompania Euro-Atlantique ny fanjakana. Ny volana jona 2010 nosoloana Airbus A340-300 izany. Ny taona 2010 noho nambara fa tsy fahatomombanana ara-teknika. Mbola tavela tao amin'ny lisitra be ny kompania saingy afaka nisidina ny lanitra Eoropa ireo Airbus roa ireo. Ny 7 Jolay 2010 novain'ny fitondram-panjakana amin'ny filakevim-pitantanan'ny Air Madagascar. Voafidy ho filohan'izany filakevim-pitantanana izany Henri Raparinjaka, mpisolo vavan'ny Armada no tanana kavana amin'ny filoham-pirenena Air Rajaonarmampianina. Rehefa nitadiavana vahaolana samihafa nandritra ny fotoana teteza mita, maro no nihevitra fa fotoana tokony hampitraka sy hisiany ainga avao ho an'ity kompania ity ny nidirana tao anatin'ny Repoblika faha-efatra. Tondra vaovao, filakevim-pitantanana vaovao, politika pampandrosoana vaovao. Ny zava-nisy anefa tao anatin'ny herintaona izay niaina amin'ny fotoana isan'ny nangidy indrindra teo amin'ny tantarany ity kompania nasionaly ity. Krizy nampikatso ny asa rehetra ary nampiditra fatiantoka manodidina ny $10 na $2.5 miliara isan'andro araka ny loharam-baovao eo anivon'ny Air Madagascar. Ny 20 Mey nanao fanambarana ny mpiasan'ny Air Madagascar amin'ny taky ny fanoloana ireo tompon'andraikitra izay iverin'izy ireo fa olan'ny Air Madagascar. Fanambarana noho ny fahitana fahavoazana lalipaka mahazo ny orinasa Air Madagascar. Zotra mikorotana, fampijaliana mpanjifa sy ny mpiasa. Zotra ahodikodina, fantiantoka miopampana, tsy fialana amin'ny annexe be. Fanomezana tombony ireo mpanamory vahiny, jetway, kitrano antrano. Fampidirana resaka politika ao anatin'ny orinasa. Tsy fahaizana mitondra sy mitantana. Fanampitehana ny orinasa. Mangataka amin'ny fialan'ireto olona manaraka ireto ny intersyndical. Ny ministre fitaterana, ny DG ny ACM, ny PCA ireo PCA ny Air Madagascar, ny DG ny Air Madagascar sy ireo mpiara-miasa amin'ny akaiky. Nandritra ny tapa-bolana, tsy nisy ny aino, tsy nisy namala ny fangatan'izy ireo ny 12 Jona 2010 nanome 770 ora ny fanjakana ny mpiasan'ny Airmad, nanamafy ny tokony hanoloana ireo tompon'andraikitra nolazain'izy ireo fa fototra ny fikorotanana sy ny fitantanana eo amin'ny orinasa io. Taorian'io fanambarana io, tsy mbola nietsika ny fanjakana. Ny namonjy ireo haino manjery samy hafa namono afo no nataon'ny fanjakana, nanameloka sy nanamaivana ny fanambanana fitokonana nataon'ireo solotena mpiasan'ny Airmad. Tsy nisy na fifanantonana na fifampiresahana na fanoloana tompon'andraikitra. Izany hoe ny toy ny be marena nataon'ny teny Ambotsirohatra sy Mahazoarivo, tsy nisy rototra. Ndroso tamin'ny fitokonana fahobe ireo mpiasan'ny Air Madagascar rehefa tsy nisy fiovana ny toedrarà. Nanomboka ny 15 ny volana Jona, tsy nisy nitsidina teo amin'ny kompania Airmad. Ireo kompania vahiny toy ny Air Mauritius, ny Kenya Airways sy ny South Africa Airways no nandray an-tanana ireo mpanjifan'ny Air Madagascar. Foana hatramin'ny 7 isanjato ny sidin'ny Airmad. Raha ny zava-misy teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato, menomenona sy tabatabatrano no hita tao anatin'ny telo herinandro nisy ny fitokonana. Mandeha Komoro, azonao sanandro problema Airmad. Misy Australie tsy miala, Airmad tsy miala. Mono dépense combien de vola. Mbola fanazavana amin'ny haino manjery hatrano nataon'ny tompon'andraikitra. Na teo anivon'ny Air Madagascar, na teo anivon'ny ministera nandritra ny fitokonana naharitra herinandro mahery. Ny 9, 17, 18 Jona 2010 nisy mifanelanelana teo amin'ny rotonta teny amin'ny inspection de travail saingy tsy nahitam-baolana. Ny zoma 17 Jona nampanatsony ny Prime Ministre teny Mahazoarivo ny rotonta nilaza ny Prime Ministre fa tokony efa nilamina ny raharaha.
nandray ny andraikitsy ny primature ka androany zany dia manomboky miverina tsy kelikely amin'ny laona izy ireo ary mba mpahafantatra fa ny fisidinana voalohany tamin'ny folo maraina dia efa lasa any amin'ny farisidiana ary mbola isy anankiroa koa ny raha riva ary dia ho hitantsika eo nytony zany tsy araky ny fanazavan'ny prime ministre Ravelonarivo nefa ny zava-nisy na ny fampiresahana nyseho ony syndikalista tsy nanatrika ny fionana ireo anivon'ny filankevim-pitantanana izay fantatra fa mbola namonjy foara tany ivelany tamin'io fotoana io niakatra conseil d'arbitrage ny raharaha ny andany mitaky ny anoloana ny tale généraly ny ankilany milaza ny tsy hiala angambany hoe fametrahana azy ny fialako eto angambany ny filankevim-pitantanana no mametraka an'izay rehefa ozy izy hoe miala ianao dia narapitsozana fifandimbiasa toerana io raha ohatra ka zay fa ny mandat zany no mametraka eto dia ny conseil d'administration mametraka an'izay zany sy manala an'izay mbola vahaolana nandrehatra afo indray no raisin'ny fanjakana manoloana ny fitohizan'ny fitokonana mpiasa sy ny tsy fisinisidina teo amin'ny ary Madagasikara nanafatra mpanamory sy mpandrarano seranam-piaramanidina vahiny ny mpitantana ny orinasa io fampiasana vahiny io anefa isan'ny ampangain'ireo mpiasa malagasy fa mitarika fatiantoka ho an'ny orinasa nanamafy ny fitokonana sy ny fitakinan'ny fanoloana ny tale général zany saingy taoriny io mitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety ny tale général ny aviation civile de Madagascar fa fepetra tsy maintsy ny raisin'ny fanjakana zany ampiodinana ny orinasa misy règle entitra dia entitra mihitsy ny momba ny hoe izany mahazo mikasika roplanina izany manao asa anankiray any roplanina ary samy teny aminareo fa voaja avokoa ireo texte ireo fa tsy misy na iray ary tsy voaja pratika dia zao ary tsy pratika eto amintsika ihany zany misy aratany zany zavatra zany ary tsy hoe amin'ny fotoana hoe misy grevy ihany fa rehefa mitombo ny asa dia miantso main d'œuvre avy any velany ianao ka tsy rehefa tsy ampy ny main d'œuvre eo aminao ny tsy ampy ny technicien eo aminao dia inonao ataonao na tsy ataonao le asa na ataonao fa maka technicien avy any amin'ny orinasa hafa ianao nitoy hatrany ny fifamaliana amin'ny haino aman-jery tsy nisy fandiniany fotony tena olan'ny orinasa izay takian'ireo mpiasa nanao fitokonana nefa raha tsy hivina ny tsy fialana amin'ny annexe be na lisitra maintin'ny vondrona eropeanina sy ny fitakinany mangarahara ny fitantanana ny orinasa Airmad indrindra ny fanofana ireo ATR roa tamin'ity taona ity ary ny tsy fianona ny hevitry ny teknisiana no isan'ny fototry ny fitakiana ataon'ireo mpiasa fiampangan'ireo mpiasa manao fitokonana ny nasetry ny fanjakana fanenjehana sy fitorian'ireo mpiasa teny anivon'ny polisy misahana ny elokarahateo karena ny arivan'ny 7 jona 2024 ny raofon'ny polisy teny amin'ny toeram-piasany teny Ivato ny mpanamory Rado Rabarlala mpitondra teny ary mpikambana amin'ny syndicat mpiasan'ny Airmad nentina avy hatrany teny amin'ny polisy arahateo karena teny Anosy natao famitorana ny alon'ny sabotsy ny tontolo andron'ny alahady ny tontolo andron'ny alatsinainy ny anatevina ny fanohanan'ny syndicat samihafa sy ny fanoherana ny fitorinana tao tamin'ireo mpiasa ny Air Madagasikara ireo nandrasan'ireo syndicat ireto teny amin'ny tribunal ny fotoam-pitsarana ny Rado Rabarlala saingy tsy mbola nisy zany fingana ara-toe-karena na sabotage économique fanalam-baraka ary firaisana tsokombakomba mpanao ratsy ny ampangana azy nampanontany teny ireo ranaraka akaiky ity vaovao ity ny hoe inona ny firaisana tsokombakomba mpanao ratsy nataon'ity mpanamory ity nanao fitakiany masom-bahoaka momba ny amohanany mangarahara amin'ny fitantanam-bolan'ny Air Madagasikara ny fampafantarana ny fanodinana ny sidina ny azo any Indonezia ho an'ny fianakavian'ny filoham-pirenena manokana ve no nambara fa fanalam-baraka ary ny fitakinany marina momba ny vidin'ireo ATR telo any Air Madagasikara ve no hoe fingana ara-toe-karena raha zoindreo loha-piampangan'ireo dia fanontaniana mipetraka ny hoe isan'ireo nitory any Rado Rabarlala ihany koa ve ny filoham-pirenena izay natsiaro tena ho afa-baraka hatramin'izao tsy fantatra mazava izay tena nitory tamin'ity raharaha ity ny fanilika ireo rehetra nanontaniana
Laza ny ministra ny fitaterana fa tsy malala momba izany na dia fantatra azy fa ny sekretera jeneraly ministera no nanao soni ny fitoriana niaraka tamin'ny fitantanana ankapoben'ny orinasa Air Madagascar. Angambany any amin'ny Airmad nareo mandeha fa amin'ny Airmad angambany mitovy azy. Antanina roa any amin'ny politique économique ohatrany dia courant zany fa iny fotsiny misy fitoriana avy amin'ny Airmad. Ny talata ny anatevina ny syndikalista nanoana ny sindika mpiasan'ny Air Madagascar. Sindika 7 ny tonga teny Anosy ny alatsinainy, tafakatra 50 kosa izany ny talata. Ny fanomezana 420 ora zany ny fitondram-panjakana dia ilay fanenjehana ohatran'ny dahalo sanatrian'ny vava ilay mpitarika sindika. Ny dikany dia mampahatsiahy tsara ny mpitondra eto Madagasikara fa ny dahalo aza tsy enjehanao maninona ny mpitarika sindika no enjehana ohatran'ny olona sanatrian'ny vava zany ohatran'ny olona navita heloka lehibe noho izany ao anatin'ny 420 ora ny amezana ny filoham-pirenena handinika tsara so hanenena ny rapitso ny rapakapitso. Ny ariary ny firaisakinan'ireo syndikalista teto Madagasikara nitaky ny amoahana tsy misy fepetrany Rado Rabarilala. Ny arivan'ny talata 3 Jona 2024 nahazo fafana vonjy maika i Rado Rabarilala. Ny ampitsony kosa avy hatrany dia norohana tsy ho mpiasan'ny Air Madagascar intsony izy sy ny mpanamory 3 hafa. Ny tolo-tena tao famitorana ny mpanamory 3 amin'ireo 9 no tadiavin'ny polisy niaraka tamin'ny Rado Rabarilala taorin'izay ary nahazo fahafahana vonjy maika. Nangina tampoka avokoa nefa ireo fitoriana rehetra ireo toy ny nampanginan'ireo mpitory. Tsy nisy filazana hoe Roviana no hiakatra fitsarany ty raharaha Airmad ity na dia navesatra azy ireo loham-piapangana antony na mitorana andreo solo-tena mpiasa ireo. Voaporofo taty aoriana fa raharaha politika ity aferan'ny Air Madagascar ity. Na dia nziriziry ary nilaza hatrany fa manana ny rariny ary isan'ireo olona manam-pahefana eto amin'ny firenena aza ny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny Air Madagascar Henri Rabarinjaka. Ny roso tamin'ny fametra-pialana fahobe ihany ny ekipany. Araka ny fampitam-baovao navoaka ny Air Madagascar ny 7 Jolay ariva. Ny ampitsony io fantatra ny CA vaovao. Nosoloana ny Léon Rajobel ny Henri Rabarinjaka eo amin'ny toeran'ny filohan'ny filan-kevim-pitantanan'ny kompania Air Madagascar. Io ny tapaka nandritra ny fivoriam-ben'ny mpiara-miombona antoky ny kompania. Olana hatrany ny tsy fisiany mangarahara amin'ny fanendrena ny tompon'andraikitra amin'ny orinasa-mpanjakana eto amin'ny firenena. Saika olona akaiky ny fitondrana na ny filoham-pirenena trano napetraka amin'ireo toerana stratejika toy ity olan'ny Airmad ity. Io rafitra sy fomba fiasa io no isany tsy ahitana ny mangarahara amin'ny fihodinan'ny vola amin'ny itony orinasa itony. Ny tena marina aloha zany dia le tontolo iainan'le orinasa-mpanjakana mihitsy zany aloha mametraka olana. Ohatra fotsiny zao hoe ao amin'ny fomba fanendrena ny mpitatana. Ny fomba fanendrena ny mpitatana dia matetika hoe resaka kamakamy fa tsy le resaka faizana. Fa eto amintsika zany afangaro daholo ny zavatra rehetra amin'le copinage. Dia izay tsy mampandeha le fitantanana n'le orinasa mpanjakana indrindrandrindra ato amin'ny Air Madagascar. Tanana kavanan'ny filoham-pirenena nosoloana tanana kavanan'ny filoham-pirenena anarina sy amerina ny kompania amin'ny mangarahara ve Léon Rajobel sa anohy ny fomba fitantanana hatramin'izay ka amely ity kompania ity ho kilalao eo am-pelantanan'ny mpanorona politika mila vola. Nahavelo mpanantenana aloha ny fanazavana voalohany nentiny manoloana amin'ny mpanao gazety. Apetrakay a prinsipa hoe manomboka amin'izao datinandro zao dia misaraka tsara ny andraikitry ny conseil d'administration izay ny politika sy stratégie ary ny andraikitry ny direction générale izay mandao ny asa andavanandro. Zay zany voalohany. Dia misy appel d'offre zany tsy maintsy atao après candidature izay ivoaka raha pitsy dia raha pitsy momba ny directeur général ary natao zay tsy isy tena mangarahara tsara napetraka tsara dolidoly na nandrasana aminy ina qualité tokony hananany mba tsy isiny le filazana hoe intel no tendrena fotsiny tamin'izao fa tsy nisy fandirehana. Dia tsy maintsy misy audit fataonao tsy hoe audit hoe fatarina tsara mihitsy zava-mitranga ao anatin'le compagnie ny arabola audit financier fa ara-pitantanana koa araka ampitantarana hoe de audit de gestion araka le firafitra audit organisationnel tsy maintsy atao. Zay zany no tsy maintsy ataontsika ary ny rehefa tonga ny directeur général dia izy no isy ny tarika izay fandinihan'izay.
Fanontaniana maro izany no mipetraka ankehitriny hamanki-batsilan'ireo olana tsy halatra nitranga tao amin'ny Air Madagasikara izay nohirairain'ny syndicat ny mpiasa hatramin'izay ve ity PCA vaovao ity sa nafina ny lavaka navelanao rirabalinjaka tao amin'ity orinasa ity. Izy ve ny ampamoaka amin'ny fitantanana gaboraraka tao amin'ity kompania ity? Aleo tena ny fitantanana ve ireo mpikambana vaovao amin'ny filan-kevim-pitantanana ireo? Mpamakafaka politika maro ihany koa ny resy lahatra fa avo dia avo ny lokady ao anatin'ity raharaha ity. Matoa efa goavana ny fatiantoko ny Air Madagasikara tao anatin'ny 3 herinandro vao tapa-kevitra ny mpitondra sy ny mpitantana rehetra fa mila soloina ny filan-kevim-pitantanana. Araka izany na nisy aza ny fanovan'ireo tompona indraikitra maro ireo raharaha tsy tokony adinoina sy hodiana fanina mikasika ny fitantanana ny Air Madagasikara. Efa fanta-bahoaka raha teo ny ampahan'izy ireo. Andrasana izany izao ny famoahan'ny filan-kevim-pitantanana vaovao na ny fitondram-panjakana ho fanta-bahoaka ny hoe ireto avy ny mpangalatra teto anivon'ny kompania Air Madagasikara hatramin'izay, ninana volam-panjakana. Andrasan'ny vahoaka malagasy ihany koa ny hoe ahoana nampiasaina ny volan'io kompania io. Raha ireo fiampangana rehetra nataon'ny syndikar nijoroan'izy ireo hatramin'ny farany dia mila manazava ny vahoaka malagasy ny filoham-pirenena ankehitriny fa tsy nyray tsokombakomba tamin'ireo rehetra voapanga. Ankilany anefa tsy mbola misy ary tsy manana eritreritra ny hanao fanadihadiana mikasika ny fanodikodinam-bola ao amin'ity orinasa ity ny fitondrana raha ny voalazan'ny filoham-pirenena. Aloha dia tsy fantatro fa efa nisy ny nangataka an'izany tany nananana tany io ange ny rehetra ange samy tompona andraikitra dadaholy. Tsy hoe miteny ny sasany hoe andao no fanadidiana amin'itsy dia hoe satria misy zavatra manahirana ao anatin'ilay izy. Alao aloha raha misy zany mandeha zany dia hitantsika. Isika mantsy ny manahirana kely dia izao tsika mahita volana aloha amin'ny biby. Andrasana ihany koa ny hoe inona ny vokatra avy amin'ny Bianco sy ny Samfin amin'ny resaka kolikoly na ihany koa ny famotsim-bola avo lenta nambaran'ny syndicat fa nataon'ireo mpitantana ny Air Madagasikara nandritra ny herintaona farany. Efa nivoaka imasom-bahoaka ireny ny fiampangana ka hetsika ve ireo sampandraraha voalaza fa mahaleo teny ireo sa hitaza-potsiny. Nilaza ny hanokatra fanadihadiana mahakasika izany ihany koa ny anteny miram-pirenena. Io ani misy procédure rehefa mipetraka le enquête parlementaire rehefa lany le enquête parlementaire ohatran'io zay fanapahana dia tsy maintsy manangana le enquêteur le parlementaire enquêteur zay mianga avy amin'ny bureau mianga avy amin'ny groupe parlementaire tsiraidray dia iny zany no mitsangana ho vondrona anankiray anao an'le fanadihadiana. Ho avy io andraikitra tsy maintsy ho tanterahany zany. Ho avy zany ka. Ho sarotra araka izany ny anarenana ny orinasa Air Madagasikara. Miainao anatin'ny fatiantoka hatrany ny orinasa. Herinandro taorian'ny sy ny fitokonan'ny mpiasa raha tsy ahivona no ny teny ministry ny fitaterana fa tsy misy intsony ny vola miditra ho an'ny orinasa Air Madagasikara ary mety afara ny fandroana mpiasa ny tsy fisian'ny vola. Raha ny fanazavana ara-teknika avy amin'ny Paitoekarena, rafitra entina mampidi-bola ho an'ny orinasa Air Madagasikara no azon'ireo ATR vaovao roa tamin'ity taon'ity ireo. Hofaina izy ireo araka ny lazain'ny tale jeneraly teo aloha Azara Elson, saingy amin'ny mahafifanarahana Lisbag azy, misy vola miditra ao amin'ny kitapom-bolan'ny orinasa ny fanofany izany. Ny olana nefa tsy hita taratra amin'ny orinasa ny fahazoany vola io. Ny fanontaniana araka izany dia hoe nakaiza ny vola? Ahafahana manarina tsikelikely ny orinasa ny vola tahaka izao toy ny fanao ny kompania mpitaterana vahiny maro any Europa raha mangarahara ny fitantanana. Le montage atao farany teo nefa nazavaiko tato amin'ny Kolo TV hoe Lisbak ny anaran'le izy na hoe session de bail. Tsy crédit bail le izy, crédit bail manko tsoatran'izay le mécanisme zany hoe misy itovizany kely aty amin'ny farany fa le izy hoe session de bail ny anaran'le izy. Teo zany na somary nafanina kely ny olona rehetra hoe ahoana moa raha planiny efa vidinako mbola hofaina indray etc. Fa ny tena marina dia zao nakaiza le vola azo zay nameny le société financière any Air Madagasikara. Rehefa tsy ao amin'ny compte Air Madagasikara iny averiko tsara zay satria efa niteneniko zay dia consumé na antsona hoe détournement ary matona sorona ankehitriny ny PCA sy ny DG dia misy dikany. Olana firay mahazo ny kompania malagasy Air Madagasikara ihany koa toy ireo firenena hafa maro eto Afrika ny annexe B. Nanomboka ny taona 2014 ny tafiditra tao amin'ny lisitra mainty ny vondrona Europeana io ny fiaramanidin'ny kompania malagasy. 30 tapitriso euro isan-taona no very vokatra io.
Raha tsy ahivina, efa feno ny fepetra ialana amin'ity sazy ity raha ny fanazavan'ny tale jeneralin'ny ACM ny volana avril lasa teo. Tsy mifanaraka amin'izany anefa ny fanapa-kevitra farany navoaka ny rafitra misahana izany any Bruxelles farany teo. Tsy mbola miala ny sazy ho an'ny Air Madagascar. Io no anisan'ny tena olana ho an'ny Air Madagascar raha ny fanazavan'ny tale jeneraly teo aloha. Za dia teny fotsiny hoe ny tena olana amin'ny Air Madagascar nge isan'ny olana ngeda be nge no io resaka amin'le hoe fampidirana ny Air Madagascar ho an'le hoe safety list anatin'le annexe be mavesatra be io. Fa na compagnie be da be nge zao ny compagnie aérienne anaty Afrika na any Europe ary tratra ny problème noho ny olana mifanarahana amin'le exigence amin'le resaka sécurité. Ary zavatra io zavatra efa structurel teto amintsika zany efa naharitra le olana. Raha tsorina izany na ara-bola na ara-pitantanana na ny fandriampahalemana izay isan'ny saripady amin'ny fifamoivoizana nabakabaka samy misedra olana. Efa roa taona ihany koa ankehitriny misy olana ny fampianarana mpanamory eto amintsika araka ny fitarainan'ny mpianatra. Tsy misy ny fanomezana sertifika an'ireo mpianatra, vokany sady tsy afaka mivoaka any ivelan'ireo mpianatra manohy ny fianarany no tsy afaka manohy ny fianarana eto an-toerana noho ny fikorontanan'ny fampianarana. Ny momba ny mpianatra tsy le grevenir madiny tsy ahafahanay manidina fa ny certification centre izay tsy vita satria hoy ny OACI hoe tsy manara-penitra intsony ny fianarana eto fa mila mandefa instructeur manao formation ny andafy dia zay vao afaka certifié na fianarana dia faharoa taona zay no mbola endrasana hatramin'izao. Ny tena solution igny na zao mandeha any ivelany fa ny problème rehefa tsy misy io certification io dia sady tsy mianatra amin'ny mpianatra ny tsy manao examen donc tsy afaka maka licence no suspendu daholo ny fianarana tsy mandeha mpianatra intsony ny fianarana dia lasa miantona amin'ny mpianatra. Manoloan'izany tsy mbola fantatra kosa no avy ny fitantanana ny orinasa sy ny fananrenana azy. Raha ny ayan'ireo mpiasa trano mirona ny fivarotana ny Air Madagascar ny ataon'ny fanjakana tahaka ireo orinasa mpanjakana hafa. Toy izany mahazo ny orinasa ADEMA ankehitriny izay tantanin'ny aéroport de Paris mandritra ny 20 taona ho avy. Re ihany koa ny fisian'ilay kompania vaovao Madagascar Airways izay mbola fananan'ny olona ankaikin'ny filoham-pirenena ihany koa ary ahina hifampizaratsena amin'ny Air Madagascar. Zay zany hatramin'ny voalohany zavatra tiana hipetraka dia zao hoe izy ity zany tsy resaka olona fa resaka kosa ny hoe gouvernance zany hoe fahaiza mitantana zany ka aminay zany mila olona mahay mitantana tsara sy rafitra tsara dia fitambaran'ireo ihany no ahatongavantsika ho amin'izany atao Air Madagascar tsy subvention zany intsony fa afaka tena mifaninana tsara ka ny anay zany le fanendrena hoe iza no atao PCA na dia nisy nanontany taminay mihitsy aza rehefa miniona tamina hoe mpitondra fanjakana ambony iza iza ny tianareo atao PCA, iza ny tianareo atao DG an'ny ACM, iza ny tianareo atao DG an'ny ministre na ohatra zany tsy name sosikevitra amin'izany mihitsy zay satria tsy anjaranay manendry olona zany. Nandritra ny fitokonan'ny mpiasa sy ny tsy fisian'ny sidina manodidina ny 10 dollar isan'andro ny fatiantoko ny orinasa izany hoe tafakatra 2.30 faingo 10 miliara ariary zany nandritra ny 2.20 andro. Nisy ny fizirizirindreo tompona andraikitra sy mpitantana no takin'ny sindika esorina. Manodidina ny 5.10 isanjato amin'ireo trano fandraisam-bahiny ihany koa ny feno nandritra izay fotoana izay raha toka ny fotoana tahaka izao no mahabetsaka ny mpizahatany eto Madagasikara. Maherin'ny 700 ny sidina nofoanana ary manodidina ny 200 isan'andro ny mpandeha mivery maina tonga eny amin'ny seranam-piaramanidina. Andrasana ankehitriny ny hoe tahaka ny ahoana ny politika mpanarainan'ny Air Madagascar manomboka eto. Niova ny olona, niova ny fitantanana, iova manaraka izany ihany koa ve ny fomba fiasa. Samy miandry ny fanovana entin'ireo mpitantana vaovao ireo ny tsirairay. 450 taona nisian'ny orinasa Air Madagascar raha ny zava-misy, miankina amin'ny politika hatrany ny fitantanana ity orinasa ity. Iarahan'ny rehetra malaiky kosa ankehitriny fa vahaolana maharitra no ilaina. Mankasitraka anao nanjo ny fandarana hatramin'ny farany. Indro ampatsivinanao ireo pejy ahafahanao maneho hevitra sy anarahanao ny fandarana indray. Mametraka ny mandrapitafa ho an'ny alaliny manaraka indray veloma tompoko.